Mbola faly miaraba antsika rehetra indray tratrizao andro manokana izao izay fotoana manokana ihany koa andiniantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana ity, koa dia mirary ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao zahay tratrizao fotoana manokana izao indray, ahafahanay mandinika ny teninao. Mamindrafo aminay ary mamela ny heloka rehetra, ny tsy fahantanteranay rehetra, ary aoka ny fanahinao masina no hampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao ka hampitoetra izany, hanananay hafanampo sy hampitombo ny finoanay, ary indrindra mba handraisanay ny famonjena avy aminao. Eo anao ny rian'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'ity andro fahatelo ity dia misy lohahevitra anankiray dia hoe miambena ka mivavaha, miambena ka mivavaha. Araka ny efa fantatsika dia nanafatrafatra Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 5:20 fa ho avy tampoka ny Tompo ka mila miambina isika. Zao nambarany Matteo 5:20 rehefa nilazany amin'ny fiverenany Jesosy dia izao no afatra nambarany. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo ny andro hiavian'ny tomponareo. Koa satria tsy fantatsika ny andro sy ny ora sy ny fotoana hiverenan'i Jesosy Kristy na hikatona ny varavara-pahasoavana, dia ilaitsika ny miambina mandrakariva. Miambina. Ny miambina dia hoe mitily na hoe mijery na hoe manara-maso. Inona nefa no ambenana? Raha miteny mantsy Jesosy Kristy hoe miambena na hoe mitilia manara-maso. Iza moa zany no tokony ara-maso? Ny tiany ambara dia izao: ny tenanao sy izay anananao avy tamin'Andriamanitra no tokony ambenana, no tokony ho ara-maso tsara ny fitantanana azy. Misy mpanoratra anankiray ao amin'ny boky Enoy ny fanoharana, takila 220 dia izao no nilazany amin'ny hoe miambena io. Izao no amaritany ny teny hoe miambena: tsy tokony ho laniana amin'ny fidonanana-poana ny fotoana, fa amin'ny asa feno zotom-po. Ny hoe zany miambina dia tsy mandany fotoana fotsiny, fa miasa feno amin'ny zotom-po. Ny olombelona tsirairay dia noforonon'Andriamanitra araka ny maha izy azy, ary samy manana ny maha izy avy ny olona tsirairay. Tsy mitovy, fa samy hafa, ary nataon'Andriamanitra mifameno isika. Nomeny ny fahaiza-manao araka izay tokony ho vitany avy isika, ary tsy kitoto no nizaran'Andriamanitra izany, fa nataon'Andriamanitra izay hahasoa ny be sy ny maro, hahasoa izay rehetra tia an'Andriamanitra. Zao no voasoratra ao amin'ny Lioka 2:12. Milaza izy fa hampamoahana araka izay noraisintsika isika tsirairay avy. Ny olombelona tsirairay dia tsy maintsy hampamoahana na ho takiana aminy izay noraisiny tsirairay avy. Zao no voasoratra Lioka 2:12. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Ny tsirairay dia arakaraka izay noraisiny no takiana aminy. Raha nandray 5 ianao dia 5 no hadinina aminao. Raha nandray 10 ianao dia 10 no hadinina aminao. Raha nandray afa-tsy ray ianao dia 1 no hadinina aminao. Ny tokony asantsika saina zany
ny tokony ho saintsaintsika dia izao tsy hoe firy no noraisinao fa ny hoe ahoana ny fomba nampiasanao izay noraisinao tamin'Andriamanitra. Izay tsinona no anadinana antsika dia izay noraisina. Tsy mijery ny hafa na mampitaha ny tenanao amin'ny hafa hoe ary ny hafa izany tao betsaka fa ny kely tsy izay no tokony ho saintsainina fa kosa ahoana ny fomba nampiasako, ahoana ny fomba hifaliako amin'izay ananako sy izay natolotra ahy. Mahatsiaro an'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray aho, rehefa nanao fanoharana izy dia izao no ambarany hoe isika olombelona dia indraindray dia tsy afa-po amin'izay ananantsika ary tsy mionona fa mijery mandrakariva izay ananan'ny hafa. Dia nanambara izy fa matetika isika rehefa ao tokantrano ohatra manana vilia na hoe lovia tsara dia tsy ampiasaintsika izany. Tsy isika no mifaly amin'izany fa vilia plastika no ampiasaintsika fa tehirizina fotsiny ao ilay izy. Rehefa misy olona na zavatra mitranga izay vao ampiasaina. Ny tiany ambara dia ny hoe tsy mahay mifaly amin'izay ananana fa mijery mandrakariva izay mahafinaritra na mihoatra izay tokony ho an-teny. Toraka izany koa no ambaran'i Jesosy Kristy eto hoe miambena. Ny tiany olona lazaina zany dia hoe aoka hampiasanao hifalianao izay eo ampelantananao amin'ny pahendrena sy amin'ny pahatahorana an'Andriamanitra. Ny fanomezana rehetra tsara dia avy amin'Andriamanitra avokoa, ary ny fanjakan'ny lanitra dia natao ho an'ny mpanompo an'Andriamanitra. Izao no voasoratra ao amin'ny Matio 4:20. Andeha jerentsika ao amin'ny Matio 4:20 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matio 4:20 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Zavatra anankiroa no takiana amintsika dia ny hanompo an'Andriamanitra ary ny fanompo, ny hanompo ny hafa. Ary ambaran'i Jesosy Kristy mazava tsara eto fa raha teo lehibe ianao ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy maka ny toeran'ny mpanompo. Ny hoe zany miambena satria ianao raha mieritreritra fa ho avy Jesosy Kristy ka manantena lanitra dia tsy maintsy mandiny tena ary mieritreritra hoe ahoana ny fomba nampiasanao izay natolon'Andriamanitra anao, izay natolotra Andriamanitra anao. Zavatra anankiroa hoy izy teo no takiana amintsika olombelona. Ny voalohany eo amin'ny Matio 7 ny andininy 12. Matio 7 ny andininy 12. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ry havana malala, ilayntsika ny manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay natolony atsika, izay noraisintsika, izay ananantsika, izay fahafahamanaontsika rehetra dia takiana isika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ilaza fotsiny hoe tompoko dia handray fotsiny fa kosa hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika. Ny faharoa kosa dia ny fanompo amin'ny samy olombelona, hanampy ny hafa, indrindra ambaran'ny soratra masina fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Izao no ambaran'ny Petera voalohany, epistily ho an'ny Petera voalohany 4 ny andininy 10. Epistily nosoratan'ny Petera, epistily voalohany 4 ny andininy 10. Izao no ambaran'ny soratra masina.
samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra raha izay noraisintsika dia entintsika mifanompo. Entintsika mifanompo. Ary izay ilay hoe miambena. Le hoe miambena dia hoe araho-maso, dinio tsara, tilio ny fampiasanao ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny tenanao sy izay anananao natolotra ao Andriamanitra, ny fotoana, ny harena, ny hery, ny fahalalana, ny zavatra rehetra izay nomeny Tompo dia tokony eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Manao ny sitrapon'Andriamanitra voalohany ary ny faharoa dia manompo ny hafa. Zao no ambaran'ilay boky noho ny fanoharana ao amin'ny takila 2:20 rehefa velona hanompo ny hafa ny olona dia mifandray amin'ny Kristy izy. Ny lalan'ny fanompoana dia manjary rojo fampiraisana izay mamatotra antsika amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiara-belona amintsika. Tena tian'Andriamanitra, tiany Jesosy Kristy raha mba mandiny tena ianao ny amin'ny fanompoana azy sy ny amin'ny fanompoana ny hafa amin'izay natolotra anao sy izay anananao. Ary tokony faly sy hanana fiadanam-po amin'izany isika. Zao no ambaran'ny Matio 5:20 amaranantsika azy. Efa nivakintsika tery am-piandohana manao hoe koa amin'izany miembena ianareo fa tsy fantatrareo ny andro iavian'ny tomponareo. Ny hoe miembena araka ny efa hitantsika dia hoe manara-maso. Araho-maso izay fanomezana efa nomen'Andriamanitra anao. Ahoana ny fomba ampiasanao azy. Mandray fotsiny ve ianao dia mitahiry fotsiny sa entinao manompo an'Andriamanitra? Entinao manompo ny hafa. Miembena sao variana manangona fotsiny fa tsy mampiasa izay efa nananao. Miembena sao variana mijery ny hafa fotsiny mampitaha izay anananao. Eny, mety tsy hitovy amin'ny hafa izay anananao fa mety kely. Fa manomboa, mifaly, manomboa, manao asa fanompoana ho an'ny Tompo, manomboa manampy ny hafa dia ho hitanao fa ho iray amin'ny Kristy sy ho iray aminao Andriamanitra. Ny faniriana dia ny andraisanao fanapahan-kevitra fa hiambina izay natolotra anao ianao, na ny herinao, na ny fanananao, na ny talenta, na ny fanomezam-pahasoavana hafa ho entinao manompo an'Andriamanitra sy manompo ny mpiara-belona. Ny Tompo anie hitahy antsika rehetra ka mba hanana izany fijery araka ny tenin'ny Kristy izany isika, ka hiambina na dia tampoka aza ny fiavian'i Jesosy Kristy dia mba ho isan'ny mpanompo tsara handova ny fiainana mandrakizay isika. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitahiana izay nomenao, ny amin'ny zava-tsoa izay omenao anay. Matetika tokoa izay dia manangona ary mampitaha ny tenanay amin'ny hafa. Fampianaro anay kosa ary aoka ny fanahinao masina no hanome fahendrenanay ka tonga anay hahay mizara amin'ny hafa, hahay manompo anao, hahay mampiasa sy mifaly amin'izay noraisina avy taminao, ary mba hahay makasitraka ihany koa. Ka na dia ho avy tampoka aza ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia mba ho isan'ny mpanompo tsara na piasa izay natolotrao, ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana sy izay rehetra avy aminao ka fitahiana dia mba tsy hanananay tsiny izany fa mba ho isan'ny mpanompo tsara mahatoky izahay manaraka izao fandarana izao. Mangataka izay mba hamindranao fo ary ho tahianao, omenao fiadanana, omenao fahasoavana ary ho sokafanao ny lanitra ka handrotsahanao fitahiana mananambiampy ho anay rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.